Efa miarabantsika indray amin'ity ako anao fampianarana fotsiny momba ny firenena video satria nisy fitaovana hitako izay anisan'ny mahaliana videopad ny anarany dia manasa antsika hanaraka anasatra ny farany. Dia ity zany ny site akako an'ilay videopad izay fitaovana fikirakirana video isan'ny mora indrindra mitovitovy amin'ny Movie Maker moa zany dia nisoron'ny Microsoft tao amin'ny sitany tamin'ny janvier teo. Dia ito ny site misy anazy apetrako eo amin'ny description ty vidéo ty ihany. Dia nomboka zany sika mandeha amin'ity site ty zany dia avy eo tsindriny ty hoe download-nao ty. Dia misy zany aloha ny fangatahana hoe kenao ve les licences dia rehefa manao hoe accept dia manao suivant dia télécharger izy. Arakaraka ny ordinateur sy ny connexion zany no avitan'ilay téléchargement sy installation. Zao izy zao tonga dia misokatra manaraka dia azo jerenao amin'ny lisitry ny programme zany izy. Ok, fandroany nataoko satria efa navita lava be teo fa tapaka izy dia averiko vetivety ataoko fohy sady tsotra angambany fa manjary sao dia sy mandray. Ny zavatra ataontsika zany amin'ity dia ampiditra fichier anao montage tsotsotra dia zany hoe asehoko anareo aloha ahoana ny endriky ny videopad dia misy menu eto ambony dia misy an'ity toolbar ty zany hoe boîte outils izay misy ny zavatra rehetrarehetra. Eto amin'ny ankavia misy ny bibliothèque, toerana misy ny bibliothèque zany hoe ato misy ny vidéo rehetrarehetra, ny audio rehetrarehetra, ny sary rehetrarehetra. Dia ato eto ny visualisation zany hoe fijerena. Ty hoe clip preview ty fijerena ny clip tsirairay, séquence preview kosa fijerena le séquence izay efa vita zany hoe izay zavatra efa vita montage zany. Eto ambany misy ny piste, eto zany zavatra anisany anaitra anazy dia afaka mampiditra piste be da be amin'ny videopad na audio zany na vidéo. Dia atombotsika izay zany le izy fampidirana fichier vaovao eto raha ohatra zany ka manao clip na manao vlog na manao cover zany ka ampiditra an'le vidéo sy fichier vidéo sy fichier audio dia eto ampidirina eto le izy cliquer ty hoe add file ty na clic droite dia add files mitovy ihany zany izay. Rehefa cliquer zany ty add file ty dia azonao ampidirina daholo ny fichier tsirairay, ohatra hoe azonao sélectionnena miaraka na ampidirina tsirairay koa dia manao ouvrir. Dia mila fotoana elaela kely izy miindexer le fichier dia zao tafiditra daholo ataony ato amin'ny kajiny avy tsirairay avy ato zany ataony vidéo, ato ny ataony audio, ato ny ataony sary. Dia araka ilay teneniko teo izay tsindrinao eto no miseho eto, izay tsindrinao eto miseho eto, izay tsindrinao eto miseho eto. Ampidiritsika zany aloha ilay vidéo voalohany. Ty vidéo ty zany tonga dia azo atao manakorisana azy eto, izany zavatra anankiray azo atao izay fampidirana vidéo eto. Na koa azontsika supprimer ty na koa tsindrina izy dia rehefa eto izy dia tsindrina ty hoe place ty hoe place hoe placer zany. Place zany misy karazany anankiefatra reto. Ny voalohany ampidirina eo amin'ny voalohany izy tonga dia mipetraka ery amin'ny voalohany ery izy, voalohan'le vidéo zany voalohan'le montage, na koa any amin'ny farany na eo amin'izay misy ny curseur raha ohatra zao ka eto ny curseur ka tsindriko ty dia eo izy no mipetraka. Supprimeko ihany fa ity farany ity no tena ilaitsika ty hoe overlay on sequence at curseur zany hoe ny tena madika hoe overlay dia hoe mipetraka eo amboniny zany izy. Raha manao ohatran'izay zany dia raha ohatra ny zavatra hafa teo dia mipetraka eo ambony ery ambony izy izay ilay mamorona piste vaovao amin'izay izy zany tsy mifanindry ilay vidéo. Dia atombotsika ary zany ampidiritsika aloha zany ty ny ataoko aloha zany amin'izao dia ampidiriko ohatran'izao fotsiny zany hoe akorisaka avy ery ambony meka eto ambany
dia mila tapatapahana ty vidéo ty ahoana fomba hanapahana vidéo. Fomba fanapahana vidéo zany a dia alefa aloha le vidéo zany a dia alefa ty curseur menamena ty azonao akididihera am'izay akorisana am'izay tianao akorisana anazy a. Dia ohatra hoe tianao akorisana eto no tapahanao le vidéo dia rehefa tonga eo le curseur dia jereo fa misy eto ty azonao tsindriana zany iny. Fa ny tsotra indrindra koa dia manindry ny L eo amin'ny clavier. Zay iny zany dia efa tapaka. Afaka maketo koa ianao a dia manapaka mbola tsy manao ninina fa tapatapahako fotsiny a ohatra zay zavatra ohatra zay. Za zany tiako hoe atao 2 minutes latsaka ty vidéo ty 1 minute 30 dia tapahako eto. Dia ahoana indray ny famafana an'ilay izay nitapahana. Ty zao misy zavatra nitapahako. Raha ohatra ka manao supprimer ohatran'izao dia mikisaka daholo izy rehetrarehetra. Nitsindriko zany le supprimer tamin'iny dia raha ohatra ka izay ny tadiavinao dia iny tonga dia tsindriana fotsiny supprimer na delete recall. Ty zany a supprimer fotsiny iny. Fa raha ohatra ka hoe tianao hiala teo ty a fa tsy mikisaka ny aty aoriana, misy antony mety ilanao an'izany dia mila manao sélectionner clic droite ianao dia cliquena le hoe delete. Amin'izay fotoan'izay a dia niala teo fotsiny iny. Ohatra fotsiny zao ty raha ohatra ka ataoko delete a dia banga be eo. Fa raha ohatra izy ka ataoko supprimer amin'ny clavier zany dia mikisaka le avy arỳ aoriana. Ka indraindray zany a indraindray a mila jevana fotsiny zany hoe inona le tianao atao. Za zao tia mafana ty koa zao kanefa ny ohatran'ny kely loatra tsy mety sélectionner dia hita ambany eto ny anazy ny zoom, azo alehibiazina, azo kely izy na ary vetivety mihitsy izy fa tsy dia hoe ela be dia zay vao sélectionner dia supprimer. Zay zany dia zoom azo ampiasaina. Vita zany zay a amin'izao afaka akisakisako le izy a mbola mitambatra ny vidéo sy ny audio. Ahoana fanasarahana ny vidéo sy ny normalement aloha zany mitambatra ny vidéo sy ny audio fa misy fomba fotoana anankiray tianao hanapahana ny vidéo ny audio eto fotsiny. Ohatra hoe clip le izy a dia mampiditra vidéo hafa ianao dia mitambatambatra eo. Fanapahana ny vidéo ny audio fotsiny zany a tsy maintsy tapahana ihany le izy L ohatra hoe eto katreto. Dia ohatra zao tiako esoriny ty audio ty, raha ohatra ka manao ohatran'izao a dia miala trambosary. Fa mba hanaovana azy zany a dia tsy maintsy sarahana aloha le vidéo sy le audio. Zay zany le hoe délier. Dia misy an'ity rojo kely ty dia rehefa tsindriko iny a dia misaraka izy roa dia afaka misupprimer ako. Zay afaka fotsiny zao le vidéo fa le audio fa le vidéo mbola eo. Na koa satria indraindray tsy hitanao iny rojo kely iny rehefa mikely le vidéo. Zay koa zany a ny eritreritry anakay rehefa amin'ny vidéo rehetrarehetra dia misy zavatra anankitelo. Amin'ny vidéo rehetrarehetra misy zavatra anankitelo a. Misy zavatra anankiroa moa zany mazava ho azy, misy bouton anankiroa farafahakeliny a, ny effects sy ny fade in. Ny zany hoe ny effet a sy ny transition. Sy ny transition moa zany fa tsy hoe fade in, ny effet sy ny transition. Fa rehefa kelikely kokoa le vidéo dia tsy hitanao reny. Ohatra zao dia tsy hita izy amin'ity. Nefa misy iny zany dia mila alehibiazina le vidéo dia mitranga daholo reny bouton reny. Ohatran'izay zany ataontsika teto kely le izy dia tsy hita dia alehibiazina kely atao zoom dia reny fa miverina le izy. Dia le teneniko teo hoe azonao cliqueny dia lasa misaraka le vidéo sy audio. Na koa cliquenao amin'ny à droite izy a dia ty ambony ty indrindra ty misy hoe en link from vidéo. Dika zay zany a zay efa niala le rojo teto azonao supprimer amin'izay io a dia miala ho azy fotsiny iny fa le vidéo mitranga eo. Na koa ny inverse na sens inverse ty koa azonao supprimer na matetika zay mety hitranga ny esorina ny vidéo fa ny audio mitohy foana. Raha ohatra ka hira ohatra le izy tsy azonao tapahana fa ny sary eto azonao tapatapahana dia mila séparena aloha zany ny audio sy ny vidéo. Zay vao mety azo atao an'izay le izy. Zavatra anankiray ihany koa vita zay a dia azontsika atao ihany koa ohatra hoe manisy mampiditra vidéo hafa. Zay zany le hoe multitrack an'ity multipiste an'ity vidéo pad ity satria azonao asiana zavatra
manarona le vidéo na dia tsika ty ary ty vidéo ty tsy voatery ohatran'le teneniko ty za tapatapahana zavatra anankiray azo atao mantsy ohatra hoe tapahana le vidéo eto dia ohatra zao mampiditra sary dia afaka mampiditra sary ohatran'izao na mampiditra vidéo hafa dia izay zany tapaka izy dia anisan'ity dia niverina ny feo mitohy foana katrany ny feo zany tsy tokony tapahana mihitsy araka hatrany ny satria sélectionné iny dia izay nampatonga an'iny vidéo manaraka hatrany an'ity kanaly ity ohatran'izay dia fa fomba anankiray zany izay hoe tapahanao le vidéo dia ampidirinao eo le zavatra nampidirinao anananao ohatra hoe soratra na sary dia avy eo tiany fediny transition frise le satria amin'izay tsy mihetsika le clip le farany ambony ity zany amin'izay fotoan'izay vidéo manaraka hatrany an'ity kanaly ity miezaka manao zay misy mitady hatrany zay zay zavatra anankiray fomba fampidirana sary eo anelanyelany eo fahaverenantsika ohatran'izao zao ny antsika teo misy fomba anankiray ihany koa dia tsy inona fa ny fampidirana manao an'le hoe overlapping zany hoe mifanindry le izy ohatra le teo sary teo ataontsika ty moa zany sary fampidirana serasera dia ataontsika ery amin'ny voalohany fa tsy voatery atao ihany koa fa raha manao ohatran'izao zany jerevy tsara tsy eto amin'ny vidéo eto izy ny ampidiriko fa eto amin'le espace kely eto ambony eto dia iny izy dia namorona piste anankiray dia ty hoe piste hoe vidéo track 2 ty io zany azoko atao ohatran'izao dia mitovy tamin'le teo ny efehany vidéo manaraka hatrany an'ity kanaly ity apo ihany ny tena ary dia miezaka manao zay misy mitady hatrany dia amin'ity zany ohatran'ny vidéo rehetrarehetra ihany iny sary nampidiriko iny misy an'ity dia misy an'ity misy transition dia misy transition koa ato azoko atao ohatran'izay zany iny azoko atao ohatran'izao manaraka hatrany an'ity kanaly ity tamin'ny farany koa misy transition dia afapo ihany ny tena ary dia miezaka manao zay misy mitady azo asinan'izay amin'izay fotoan'izay le vidéo ambola ao ambany eo ihany fa ity niditra amin'izay ampidirana azy ity zany zao ataoko ary amin'ny voalohany indrindra satria fampidirana ty amin'ny raha tokony ho izy zay vita zany iny lava loatra ataoko ohatran'izao fotsiny dia ty tokony manaraka zay miara-nanaraka atao ilay izy rehetrarehetra zay dia ny avatra anankiray indray ny akoatran'ny ohatra hoe tiako asiana le fond zany ato ambany ato tiako atao ato ambany ato ty fond ty erreur satria tokony fond nampidirina aloha zany tsy manina ampidiriko eto ambony izy dia avy eo ty afindrako ohatran'izao ataoko eto ambanimbany fa tsy zay dia ty zany ataoko atao ambany ato dia ty hitanao rehefa azoko afindrafindra le track raisiko avy eto amin'ny anarany eto dia ampiakariko any ambony zay rehefa avy eto dia ampidiniko atao ambany amin'izao zany misy fond eo ambany io ty le fond serasera raha ohatra ka esoriko tsindriko ty sary ty sarina maso ty dia tsy hita zany ty piste ray ty fa le piste ambany no hita dia tiako atao zao analan'iny maitsomaitso iny raha ohatra ka sendra ilainareo manao ohatran'izany dia efe zay ty anankiray ty fotsiny ataontsika fa tsy ataontsika atao izy rehetrarehetra ty fx ty zany tsindrina satria efe zay dia tsindriko ty hoe plus ty dia efe anankiray green screen ny anaran'izay efe zay dia rehefa manao ohatran'izao ako zay dia miala izy iny zao sequence preview ahitana ny tena fivoakany dia hovaina le threshold ampiakarina arak'izay ilavana anazy zay ohatra fotsiny iny efe ny rehetrarehetra zany ny vidéo rehetrarehetra dia azonareo asiana efe daholo tsindrina le fixe dia afaka manao plus dia ireo daholo ny efe zay ny efe rehetrarehetra azo ampiasaina daholo avy eo ato amin'ny farantsika anisy an'ity fanaovam-beloma ato ity dia
ohatran'le teo ihany ataoko ohatran'izao fotsiny alavaiko. Dia satria izy vidéo ihany koa io fa tsy hita le fametrahana effet dia le mpiazoko kely manao plus ako dia ireo daholo izy ireo dia tsindriko ty iny zany fedinina azo ataoko hoe 1 seconde izy no miditra. Zany hoe raha vao ataoko ohatran'izao zany fa eto kosa hoe 1 seconde izy feno tanteraka. Dia ohatran'izay koa raha mohako koa tiako hiala izy dia asiako 1 seconde koa fade. Zay fanasivana soratra zay mbola tsy nataontsika fametrahana soratra na titre zany zay tianareo atao ohatra hoe eto amin'ity no asiako titre dia cliqueko ty hoe add texte ty, cliqueko le add texte. Rehefa voalohany ampiasaina le add texte dia ohatran'izao ny fa za moa zany efa nampiasa anazy maromaro ohatra hoe 20 dia ohatra zany ok veriko tsara vao miclique an'ity hoe add texte ty ako dia jereva tonga dia napiditra ina moa izy ity piste vaovao izy iny zany fa azo ampidirana texte. Dia ohatra mampiditra hoe ataoko maintimainty lohateny zay. Lohateny ty couleurany azontsika ovaina fotsifotsy. Sélectionneny aloha dia ovaina fotsifotsy zay. Dia avy eo sélectionnena ihany tiany outline raha ohatra ka asiana zany hoe fonony, asiana fonony zany izy azontsika atao maintimainty ohatra na ataontsika menamena zay. Zany hoe tsy maintsy sélectionnena ihany zay sélectionnena koa no manao an'izay. Ohatra fotsiny hoe ny L fotsiny ataoko mavomavo ny couleurany fa ny rehetrarehetra ataoko fotsifotsy zay. Dia avy eo ny paragraphe centreko izy dia avy eo centreko ny eto ambany ohatra amin'izao izy zao eo ampovoany be eo. Dia rehefa ataoko ohatran'izao zany dia io izy io eo ampovoany eo. Dia iny mazava ho azy ty tsy izy ty fa efa lery ambony izy. Mazava ho azy ohatran'ny vidéo rehetrarehetra azo asiana effet koa fa zany hoe angaisantsika ohatran'izao dia io ny effet azontsika asiana effet be da be ny effet azo ampiasaina ohatra hoe tsy fantatro ohatra hoe jerevako raha mety ho an'ireo izay tsy tia satria hitako hoe misy manao zany izy effet any anankiray iny be da be ny effet azo ampiasaina fa sélectionnena aloha izy dia avy eo dia asiana effet any dia tapitra vita zany zay ny karazana zavatra be da be ny zavatra mbola azonareo atao amin'io effet sy ny texte sy ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny farany amin'izay zany dia exportena izy export vidéo. Rehefa vita izy dia exportenao dia file vidéo file dia mitady aiza ny asiako anazy dia avy eo inona ny typany ohatra hoe atao HD HD ve izy haute définition sa atao maivamaivana YouTube ataoko ohatra YouTube 720 dia ohatra inona ny typany ohatra ataoko MP4 ohatran'izay zany. Rehefa mi-exporter an'io amin'izay zany ako dia miandry fa ho vita rehefa avy eo zay fa misaotra antsika rehetra nanaraka ny aina hatramin'ny farany.